Tsy mbola foana ny fahatapahan'ny herinaratra ho an'ny tambazotra iraisana Antananarivo sy ny manodidina. Ifandimby ny fahatapahana fa sy oatra ny ora telo kosa ao anatin'ny faritra iray, araka ny nambaran'ny Rivra Danielina, tale Jeneraly Vonjimaika eo anivon'ny Jirama. Mbola misy tsy fahatombanana ao Andekaleka ary mitohy ny asa fanamboarana, antony iray mbola isian'ny fahatapahana hoy ny fanazavany. Mbola eo ihany koa ny fitohizan'ny dinika amin'ireo mpamatsy solika ny Jirama, izay heverina tsy ho vita raha tsy amin'ny volana Jolay ihany. Mbola manahirana araka izany ny famatsiana solika ireo tompam-pamokarana herinaratra mandeha amin'ny solika, antony faharoa mahatonga ny tsy maintsy handrindrana ny famatsiana herinaratra isan-tokantrano. Ho an'ny andro ny fankalazana ny fetim-pirenena ny 2020 sy 2020 Jona kosa nefa dia tsy hisy izany fahatapahana izany manerana nosy io hatrany avy ao amin'ny Jirama. Ankoatra ny famatsiana solika ara-dalàna ireo tompam-pamokarana mandeha amin'ny solika dia apetraka hoy izy ny ekipa mpanara-maso ahafahana manamboatra faran'izay aingana ny toerana mety ahitana fahasimbana. Tokony ho amin'ny faran'ny volana Jona izao no hanomboka andeha ara-dalàna amin'izay ny milina fahatelo ao Andekaleka izay efa anaovana andrana amin'izao fotoana izao. Tokony ho vita ihany koa ny fampidiniana amin'ireo mpamatsy solika ka orian'izay dia tsy tokony hisy intsony ny fahatapahan-jiro isan'andro ho hatrany Rivra Danielina. Tombanana ho enina alina taona ny siramamy vokarin'ny orinasa Sukoma ao Ambilobe ary tsy ho tapaka ny famatsiana siramamy eny an-tsena raha nambaran'ny Ministera ny fampiroboroboana ny indostria, ny varotra sy ny fanjifana androany talata. Mandidina ny ampahefatra ny filàna eto Madagasikara io siramamy vokarina ao Ambilobe io. Ary raha tambatra amin'ny vokatra avy amin'ny Namaki izay antenaina avy any amin'ny Ambalakida Mahajanga dia tokony tsy ho ampanahy ny tsy fisian'ny siramamy eny amin'ny tsena na dia nanapa-kevitra ny tsy hivarotra ny ivelany ny siramamy vokariny aza i India, araka ny fanamarian'ny Ministera misahana ny varotra sy ny fanjifana. 5,4 alina ary iray hetsy taona isan-taona ny siramamy afaran'i Madagasikara izay manjifa siramamy 2 hetsy ka hatramin'ny 5 alina sy 2 hetsy taona. Anelanelany 5 alina sy 4 alina taona isan-taona kosa ny vokatra siramamy eto amintsika hatramin'izay. Miantso ny governemanta malagasy anaiky ny tolo-kevitry ny Akademian'ny Dokotera eto Madagasikara na ny hanamema ny governemanta Amerikanina. Araka ny voalazan'ny masovo Amerikana dia nanolo-kevitra ny hanaovana vaksiny ireo ankizy 12 taona no mihoatra ny Akademian'ny Dokotera eto Madagasikara. Ny vaksiny Pfizer no atao amin'izany raha ny voalaza. Maro anisa amin'ny vahoaka malagasy izy ireo, ka raha atao vaksiny izy ireny dia afaka andehanany an-tsekoly, iry miaraka amin'ny namany ary afaka hiainam-pilaminana ho lavitry ny valana aretina, hoy ny mpiandraikitra arahany masovoan'ny Etazonia eto Madagasikara. Mbola ny olona mihoatra ny 12 taona ihany mo hatreto no afaka manao vaksiny fiarovana amin'ny Covid-19 eto Madagasikara. Malagasy miisa 3 eto sy 1 tapitrisa kosa no efa navita vaksiny feno hatramin'ny 20 Mey lasa teo.